tafaraka eto ndray tsika amin'ity androany ity amin'ny alalan'ny fandaharana miomana eona amin'Andriamanitra ao. Miaraba antsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Isaorana ny tompo ray ny famindrapo le Andriamanitra mandrakizay Jesosy Kristy tompo ny amin'ny fitiavany afahantsika miaino ny teny iray amin'ity androany ity. Miaraba antsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fandaharana izao na aiza na aiza misy atsika. Fahasoavan'ny tompo aneho amintsika tsirairay avy. Ny fanamasina anie anazava antsika tsirairay avy ary Jesosy Kristy anie ho amintsika mandrakariva, amindra fo amintsika ary ampaharitra antsika hatramin'ny farany ho amin'ny famonjena. Akaiky Jesosy dia efa hiverina. Akaiky Jesosy dia efa hiverina ho avy eny amin'ny raolanitra izy ary amaza mahay akaiky azy zay dia mebe ny fahoriana, mebe ny ady, mebe ny fitsapana. Jesosy Kristy nilaza mihitsy amin'ny Jaona 17:7 hoe eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Nefa matoky izao efa naharesy izao tontolo izao. Dia mampahery antsika tsirairay avy izay mandalo ady sarotra rehetra, izay mandalo fanenjehana, izay mandalo fitsapana, izay mandalo fizahan-toetra. Voalazan'ny apôstôly Petera hoe aza atao mahagaga raha hiaran'izany ianao. Aza atao mahagaga raha hiaran'izany ianao. Fa izany no anjaran'ny zanak'Andriamanitra. Filazantsara santoka no miteny aminao fa milamina, tsisy ady, tsisy fitsapana, mirindra, tsisy olana. Filazantsara santoka no milaza an'izany. Fa ny filazantsara an' Jesosy Kristy dia efa nampiomany Jesosy hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Ten'Andriamanitra dia milaza hoe tsy maintsy zahana toetra, tsy maintsy zalaina fanahy, tsy maintsy manjalo fitsapana. Tahaka izany kely nahazo ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego tao andavaky ny afo mirehatra, laforo mirehatra, mihoatra ny impito mihoatra noho ny isan'andro. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy, amin'ny mampanompon'Andriamanitra azy, amin'ny mampino azy. Dia izay mihitsy ny natonga n'ireny fisedrana sy fitsapana ireny. Fa tsy hoe mpino ve zanak'Andriamanitra ve ko maninona no lasany anaty laforo mamay. Zay mihitsy ny fandaminan'Andriamanitra. Tahaka ny Daniel, alefa any andavaky ny liona. Satria zay mihitsy ny anjara. Satria anehoan'Andriamanitra ny heriny ireny ary anefena antsika, anamboarana antsika. Mba hitovizantsika amin'i Jesosy Kristy ary mba hitoerantsika tsara ho aminy ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romana 9:20 tahaka ny ondro vonoina no fijery anay. Kanefa amin'ireny rehetra ireny dia manoatra noho ny mpandraisitsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia mampahery antsika tsirairay avy mba hiorina sy ho tafatoetra tsara ao amin'i Jesosy Kristy. Fa aza atao mahagaga, aza atao mahagaga, aza atao mahagaga ny fitsapana, fisedrana, ny olana, ny ady. Izay ataoko hoe fahoriana ihany koa azy. Fa ataon'Andriamanitra izy daholo ireny. Anefena, namboarana, amolona volana. Ifikirantsika amin'i Jesosy Kristy. Fa izy ny famonjena antsika, izy ny fandresena ho antsika, izy ny fahazavana ho antsika ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Ten'Andriamanitra raisitsika androany, mahereza daholo tsika, fa Jesosy mampahery antsika. Mampatanjaka ny reraka izy, izay kely hery dia omeny hery be. Zay miara an Jehovah mandroso hery, elatra ny karantaka ny voro mahery, hiazakazaka izy fa tsy ho sasatra, andeha izy fa tsy ho reraka. Ao amin'i Jesosy Kristy ny fahasoavany no manosika antsika, ny fahasoavany mampijoro antsika, ny fahasoavany mampitoetra antsika. Ary Jesosy Kristy no antehery antsika hatramin'ny farany. Fa izy rehefa niantso antsika dia mahatoky izy mitahiry antsika hatramin'ny farany, n'aiza misy antsika. Fa ny hany ataontsika mitoera amin'ny finoana, ny hany ataontsika manana fahatokiana an Jesosy Kristy, ny hany ataontsika manana fiainam-bavaka mahery ary vonifokisatra ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho tratran'ny hevi-disontsika, mba tsy ho tratran'ny fanakiviana avy amin'ilay ratsika, mba tsy ho tratran'ny fakapanahy, mba tsy ho tratran'ny rendrarendram-piainana eto amin'izao tontolo izao tsika, fa hifantoka tsara atao amin'i Jesosy Kristy. Tenin'Andriamanitra raisitsika fantaniana mipetraka amin'ity androany ity dia hoe izy ary no vonjena, izy ary no vonjena. Matthieu 20:20, Matthieu 20:10, andiny soratra masina ray fotsiny vakina. Matthieu 20:10, andiny 5:20 tapany farany. Izy indray ary no azo vonjena. Iza indray no azo vonjena.
iza indray no azo vonjena, iza tokoa moa no vonjena, iza no hiditra ny fanjakany lanitra, iza ny azo ny famonjena, iza no azo ny famonjena. Miditra any am-piangonana isan-kalady ve, mpandray ny fanasan'ny tompo ve, ny mpandroka demonia ve na antsoina hoe mpiandry ve, ny pastera ve, ny mpanao asa soa ve, ny mpandoha didy tsy tapaka ve, ny manao rakitra be ve, ny mamaofa folo-karena ve, iza no vonjena, iza no vonjena. Ny ao anaty atoko-pivavahana ve, ny ao anaty gospel chorale ve, ny ao anaty groupe evangelika ve, ny ao anaty sampana maro isan-karazany ve, iza ary no vonjena, iza indray no vonjena. Raha mieritreritra n'izany rehetra izany tsika ary mamaly ny zavatra lazaiko teo, dia mety tsika hoe mety hitentsika hoe ireny no vonjena. Marina tokoa ve fa ireny no vonjena? Fa zao Andriamanitra malala ary Andriamanitra no mahita an'izay vonjena. Fa eritreretin'ny olona mantsy fa reny zavatra rehetra atao reny sy fikirany reny sy mahazatra atao reny no hidirany amin'ny fanjakany lanitra ary ny amonjena azy. Tsy vao zao no milaza eto amin'ity fandarana miomana eo an'Andriamanitra ao ty hoe isy surprise lehibe, isy tena hoe fahatalanjonana sy fahadisom-panantenana rehefa ho avy eny amin'ny rao lanitra Jesosy. Averiko, isy surprise, isy fahatalanjonana, isy ataoko hoe fahadisom-panantenana lehibe de lehibe ary isy fanenenana mihitsy ary ho an'ny sasany rehefa ho avy eny amin'ny rao lanitra Jesosy. Inona ny antony itenenako an'izany? Ny antony itenenako an'izany dia satria zao mieritreritra ny olona rehefa anatona an' Jesosy hoe Jesosy zay nanao fagagana be tamin'ny anaranao, raiso zay hiditra ao amin'ny fanjakanao. Jesosy zay efa naminany tamin'ny anaranao, raiso zay hiditra any fanjakanao. Jesosy zay efa namoaka demonia tamin'ny anaranao, raiso zay hiditra ny fanjakanao. Jesosy zay efa niteny tamin'ny teny tsy fantatra mihitsy tao anatin'ny fotoana, raiso zay hiditra ny fanjakanao. Dia Jesosy hiteny azy rehefa hitany hoe ohatra tsy fantatra akory nge ianao io. Zay le surprise, zay le zavatra tena mety fahadisom-panantenana, tsy ataoko hoe mety ho fahadisom-panantenana, fahadisom-panantenana miopapana mihitsy rehefa ho avy eny amin'ny rao lanitra Jesosy. Ary tsy zany no miteny an'izany, atao anatin'ny Baiboly zany. Iza no vonjena, iza no vonjena. Mety isy hiteny hoe zay tena efa nanao organisation ana concert gratuit, tsy haiko tany amin'ny Coliseum, teny Antsonjombe, tao amin'ny Palais des Sports, tsy haiko tany amin'ny Roxy, da tsy haiko hoe tany amin'ny toerana maro samihafa, tena efa nataonay organisation tena mipetrapetraka. Ny sonorisation nampiasaina sonorisation raitra, ny fitendrena ny rindra araka ny tokony ho izy, ny mpihira tsara feo, ny olona marobe, ny fiderana nandeha tsara, ary marobe ny olona tao, ny faly ny tehaka ny hira ny omby. Raiso zay Jesosy, raiso zay fa reny efa nataonay avokoa. Nanasa vahiny avy any ivelany mihitsy zay hira teto Madagasikara, ary marobe ny olona tonga hatramin'ny manam-pahefana, hatramin'ny lehibe atoko-pivavahana, hatramin'ny filoham-piangonana, hatramin'ny olona maro tamin'ny atoko-pivavahana rehetra tonga tao daholo. Nanao an'izany asa lehibe zany zay. Tsy tapaka zay namoaka album tamin'ny hira ara-pilazantsara zay nataonay, nitety faritra maro zay, nitety vohitra maro zay, ary nalaza mihitsy ary zay anisan'ny tarika nalaza zay teto toerana teto Madagasikara sy tany ivelany. Raha iso zay Jesosy fa hiditra any amin'ny fanjakanao amin'izay fa vita zay. Dia mety hiteny Jesosy hoe fa iza moa nareo? Tsy fantatra akory nge nareo. Iza ary no vonjena, iza no vonjena. Mety misy hiteny hoe tena zay tsy tapaka mihitsy isan-kalahady namonjy toeram-pivavahana, namonjy fiangonana, namonjy ny filazana. Ary tao anatin'ny alahady zay niditra zay maraina tamin'ny 9, niditra zay tamin'ny 8, niditra zay tamin'ny 10, tonga indray ny amin'ny hariva dia niditra zay tamin'ny 2, tsy tapaka mihitsy zay tao. Raiso zay tompo fa nanao an'izany asa rehetra zany.
mety isy hiteny hoe tena zay nanao ny asa tompona anjara tamin'ny asa fanompona maro izay tonga foana isaky nisy fotoana amin'ny fotoan-dehibe tonga izay ny alahady tonga izay ny asabotsy dia fantatry pastera tsara ianao fantatry ny diakony ianao fantatry ny mpiara-mivavaka ianao tonga foana fa Jesosy ve mahalala anao Jesosy Kristy ve mahalala anao mety isy hiteny hoe zay navita fahafolo-karena tsy tapaka misokatra manay ny varavaranlanitra sy ny fahafolo-karena manokatra ny varavaran'ny lanitra tompoko ary zay olona mbola anatin'ny fahafolo-karena mbola ambany lalàna mbola ambany niozina ary mbola ho ambany fahotana satria ambany lalàna fa zay olona ambany fahasoavana tsy ambany ny fahotana intsony raiso zay Jesosy fa nanao an'izao asa lehibe zao sy ny asa lehibe no andraisan'i Jesosy atsika tsy tahiritsika amin'izany Jesosy tsy ataontsika sodokany amin'izany Jesosy tsy zany no mamaky an'i Jesosy voalohany indrindra ary tsy zany no fepetra tsy zany ny sivana hidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra tenin'Andriamanitra mazava mihitsy ato anatin'ny Baiboly fa zay ilay lazaiko teo hoe rehefa ho avy Jesosy any amin'ny raon'ny lanitra tena miteny an'izao teny izao ampitiavana be da be ny olona ho taraiky eny ambony dabilio be da be ny olona no taraiky eo ambony dabilio ny fiangonana efa miakatra hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra Jesosy efa mandray ny olona fa ny olona mbola be da be no taraiky eo ambony dabilio taraiky eo amin'ny trano fivavahana satria nahoana le zavatra rehetrarehetra teo netreretiny hamonjena azy sy handraisan'i Jesosy azy tsy zay ny handraisan'i Jesosy ny olona ary tsy zay ny azona ny famonjena ny olona marobe miditra am-piangonana tsy tapaka miditra tokom-pivavahana tsy tapaka ao anatin'ny sampana sy ny asa maro samihafa rehefa ho avy Jesosy any amin'ny raon'ny lanitra dia maro no taraiky eo ny olona tsy hitanao niditra am-piangonana mihitsy anefa tsy niditra tamina tokom-pivavahana tsy hitanao tanaty sampana tsy hitanao tanaty antoko zao na zao tsy fantatrao jerenao ao an-trano tsy hitanao tsony izy fa lasa izy fa niara-niakatra niaraka-niakatra amin'i Jesosy any amin'ny raon'ny lanitra jerenao izy ary iny tsy hita mihitsy tany am-piangonana tsy hita mihitsy nanao dia tsy hita mihitsy nanao zao to tsy ary izy to lasa niara-niakatra amin'i Jesosy zay la lazaiko antsika hoe surprise be ny raha io fotoana rehefa ho avy Jesosy mety ana fotoana anao zany teniko zany fa zany ny voalaza ny tenin'Andriamanitra isan'ny novonjena ve anao isan'ny ho avy hiara-iakatra amin'i Jesosy any amin'ny raon'ny lanitra ve anao dia nino tenanao dia nino mombanao rehetra fa zao no lazain'i Jesosy amin'izay raisiko amin'izay ty teny ty efa fantatsika hatramin'izay zany teny zany ary mety ataontsika tsenjery mihitsy ara fa iainantsika ve everitsika ve ny fahamarinana zany teny zany ho atsika tsirairay avy fa zao ny voalaza amin'ny Matthieu 7 andiny ny faraiky amin'ny 20 mety hitentsika hoe efa élémentaire zany zavatra torinao zany efa klasika be zany zavatra torinao zany efa fantatra zany torinao zany fa za milaza aminao marina aminao ve io teny io iainanao ve le teny marina aminao ve zany teny zany na klasika na élémentaire na zavatra efa fantatra iainanao ve fantatrao ve ampiarinao amin'ny fiainanao ve azonao antoka ve fa hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao rehefa ho avy eny aminao lanitra Jesosy inona ny antoka inona no antony ilazanao fa hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao inona no antony ilazanao fa hiara-iakatra amin'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra ianao inona no antony fa zao ny voasoratra Matthieu 7:20 zao ny voalaza tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa zay manao sitrapony raiko izay any an-danitra maro no hanao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay ary tsy efa namoaka démonia tamin'ny anaranao va izahay ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay zay no entiny eo anatrehan'i Jesosy rehefa ho avy Jesosy tompoko ahoana efa naminany zay be da be ny olona efa naminanina iny amin'ny zavatra ho avy tamin'ny fiainana tanteraka zany tonga somatsara nisy olona nisy devoly ny roanay afaka fa milaza mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe zay olona mandroaka devoly ka afaka ny devoly dia hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mazava be zany tenin'Andriamanitra zany fahamarinana ao antsika tenin'Andriamanitra tsy miteny koa hoe nilaza koa izy hoe tena efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao zay
raha zany tokoa iny zavatra misy de falybe mahazo antoka daholo ny mpanao délivrance, mahazo antoka ny mpaminany, mahazo antoka manao asa lehibe hoe ty zay Jesosy raha io zay fa reny nefa nataonay. Fa enono ambaran'lay mpanjaka amin'ny mpanjaka, enono ambaran'lay tompony tompo, enono ambaran'lay tompony teny farany, enono ambaran'lay mandinika ny fo sy mamatatra ny fo, zao no ambarany. Ary dia ambarako aminy marimarina hoe tsy fantatro akory ianareo hatrizay mampalahelo sady mampatahotra sy mampivaran'otsany zany teny zany hoe za manao délivrance foany ty, iza manao maminany ty, iza mitory teny ty, iza manao asa lehibe io na ray minitra raha tsy fantatry Jesosy. Tsy miteny le teny hoe fantatro ihany ianao taloha, hoe fantatro ihany ianao tamin'ny 2010, fantatro ihany ianao tamin'ny 2011, fantatro ianao tamin'ny 2003, fa zao 2016 zao ianao tsy fantatro tsony. Fa zao mihitsy ny ambarany hoe tsy fantatro akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo mpanao meloka. Satria nahoana mpanao meloka zay le zavatra hita, mpanao meloka kay mamoaka demoni fa mpanao meloka, maminany fa mpanao meloka, manao asa lehibe magaga fa mpanao meloka. Ina le mpanao meloka? Misy fijangajanganao, misy fahotanao, misy fahalotonao, misy lolopo ao, misy firearehanao, misy fizaozaona ao, misy tsy famelan-keloka ao, misy kolikoly ao, misy langy ao, misy fitaka ao, misy firearehana sy fihebohebona ao. Tsy miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra zany. Iza ary rovonjena zay rehetra manao amiko tompoko niditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa zay manao sitrapony raiko zay any an-danitra. Apetraka amintsika tsara zany teny zany, tsy fantatro akory ianareo hatrizay. Zay le lazaiko zay, ianao mety mahalala an' Jesosy, fa Jesosy ve mahalala anao? Ianao mahalala an' Jesosy, Jesosy ve mahalala anao? Ohatrany hoe tsika mahalala ny filoham-pirenena, hitatsika izy mandeha eny an-dalana, hitatsika izy amin'ny télé, hitatsika izy amin'ny gazety, de fantatsika hoe fantatro ny filoham-pirenena aiko io, de tonga ianao zay ve de atonga anao afaka andeha ho eny amin'ny lapan'ny filoham-pirenena, eny avolona, eny Ambosoroatra, de teny hoe mba sokafy ahako filoham-pirenena fa fantatro ianao hitako nge ianao tamin'ny cortège, hitako ianao tamin'ny télé, hitako ianao, henoko ianao tamin'ny radio, fantatro ianao mahalala azy. Fa rehefa avy eo amin'izay anontaniana hoe misy mitady ianao filoham-pirenena mba hampandrosoa kely ange, mba raiso izy, de hiteny ianao, hijery ianao amin'izay filoham-pirenena, de ozy hoe tsy fantatro akory ianao tsy fantatro ianao, tsy fantatro ianao, satria nahoana tsisy rom-pihavanana, tsisy fifankazahoana, tsisy fahakekezana, tsisy fiarahana. De ohatr'izay koa ny amin'i Jesosy Kristy, tsy zay rehetra manao amiko tompoko niditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Le asa rehetrarehetra nyteneniko atsika teo, mietreritra ny olona masy fa ny asa taony sy ny ezaka taony sy ny fanompona taony iendrika ety ivelany no idirany amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa zay manao sitrapony raiko zay any an-danitra ozy no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Inona ny sitrapony raiko? Mibebay ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Inona ny sitrapony raiko? Ialao ny fahotana ary azy iverenana tsony. Inona ny sitrapony raiko? Minoan Jesosy tompo de hovonjena ianao sy ny ankohonanao. Inona ny sitrapony raiko? Ny rany Jesosy Kristy no manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra raha toy isika ka mibebaka sy miaiky ny fahotantsika. Fa misy ny olona nge mbola anaty fizangazangana fa miditra any am-piangonana. Misy ny olona homosexuel fa miditra any am-piangonana, fa tsy ny fidiranao am-piangonana, idiranao fanjakan'ny lanitra, mila mibebaka ianao amin'ny homosexualité anao, amin'ny fijangajangana, amin'ny fahalotona maro isan-karazany, tsy miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra zany, masina ny lanitra. Fa nidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra, ny fibebahana, ny fanekenany rany Jesosy anadio. Ry havako zay manaraka zao fandaharana zao, zava-dozana teraka ny fahotana, fampitehana, fahoriana, hirifiry, fijaliana mandrak'izay, ialao ny fahotana. Fa ny olona nge sady manota ny manao an'ireo asa fanompona rehetra voalaza teo ireo tsisy mahita an'izany, Andriamanitra ihany no mahita. Fa amin'ity androany ity mianjahazy eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra sika, maranitra mihoatra noho ny sabatra roa lela ny teny. Ialao ny fahotana, fa miteraka fahafatesana mandrak'izay, fahoriana mandrak'izay zany. Ary ny rany Jesosy manadio anao afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ary ny hery avy amin'i Jesosy ny atonga anao andresy fahotana, tsy ho lavo amin'ny fahotana, tsy ho andevo ny fahotana intsony. Izy ary novonjena, tsy zay rehetra amiko tompoko novonjena, fa zay manao sitrapony raiko. Ary ny sitrapony raiko ino i Jesosy, meteza ny ateraky indray, meteza hiala amin'ny fahotana ary tsy hiverina amin'izany intsony.
ary ny rany Jesosy manadio ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary Jesosy manome hery ahafahana mitoetra amin'ny fahamasinana ary tsy ho andevon'ny fahotana intsony ho azy ihany ny voninahitra amen